Koko daholo zanakasikara rehetrarehetra dia ampitahotra ako androany fa ity aloha mino fa mety misy any amin'ny faritra any ambanivohitra zany tena mety hoe hisy an'ilay izy. Voalohany indrindra aloha dia misaotra betsaka anareo rehetrarehetra manaraka ny vaovao ato amin'ny YouTube sy ato amin'ny page mankasitraka anareo rehetrarehetra dia miaraba an'izay vaovao miaraba ny efa teo aloha ihany koa. Indray andro zay dia nisy mpivady anankiroa very tany anaty ala izy roa dia eo zany miady izy anankiroa hoe aiza ny toerana tokony hivoahantsika ato anaty ity ala be ity, ala mikitroka be mihitsy zany dia tsy hitan'ny zareo izay loha sy fodin'ilay lalana. Dia kanjo teo alohan'ny zareo nisy ramatoa be mitondra boky dia ilay ramatoa iny andeha ho atonony zareo hoe misy ramatoa fa andao ho atonontsika. Niezaka nanantona an'ilay ramatoa izy avy eo manantona mahagaga nefa fa arakaraky ny anantonana izy anankiroa manakaiky ilay ramatoa vao maika ilay ramatoa ohatra manalavitra atsona avy aty mba miray kely orina eny dia ilay rafotsy be ilay ramatoa be tsy mierika mihitsy fa mandeha. Noho nefa ela dia niakatra tendrombohitra avo be ao anaty ala ihany zany fa miakatra ny lalana izy anankiroa. Dia reraka izy anankiroa avy eo tena tsy ho azontsika mihitsy ramatoa ity fa andao tsika hiverina fa manadala fotsiny. Noho ny andeha hiverina amin'izay izy anankiroa avy eo dia gaga fa ohatrany tsy mety tafaverina fa arakaraky ny iverenana ohatrany lasa mandroso automatique izy anankiroa. Eo izy zany vao tonga saina tena latsaka atao anaty vovo, latsaka atao anaty lavaka tsika anankiroa fa ahoana inona no tokony atao zany. Dia kanjo moa izy anankiroa zany noho izy andeha hiamitriny dia latsaka tanaty lavaka be lavaka tsy fatabeviana hoe avaiza. Noho ny latsaka tao izy anankiroa dia gaga fiantolam-paty be dia be manodidina anazy roa. Taitra be izy vojeo velon-tena orikelanina velon-ty. Dia eo zany izy anankiroa efa samy latsaka ao anaty ana dia eo indray izy fanometsiny hoe ela ihany nampatonga zao, ndry ihany nampatonga zao. Dia efa izy tafiditra ao anaty vovo ao tsy tafavoaka intsony izy satria efa latsaka ao anaty vovo le ramatoa be tsy fatabeviana ka noho izany zareo sao dia sendra an'izay ihany koa ianareo ohatra indray andro any. Raha sendra an'izay ianareo eny an-dalana eny tsy voatery any ambanivohitra akory fa eny amin'ny sendra tsy ampoizina eny dia efa tongava zany saina hoe raha ohatra ka misy olona, raha ohatra ka manontany olona ianareo ka sendra hoe tsy mierika izy na tsy manontany na ohatra milanja zavatra izy ka tsy te hiresaka mihitsy dia avelao izy andeha fa aza manaraka ny diany satria indraindray sendra ho voafandrika ohatra anazy mivady dia eo ny raisiny. Izay ilay tantara kely. Misaotra betsaka anareo dia manaraka indray ary.